Matio toko 8:10. Jesosy mampianatra momba ny fisaraha-panambadiana. Matio toko 8:10 andininy voalohany hatramin'ny faharoa 12. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia niala tany Galilia izy ka niazo ny lalana teny andafin'ny Jordana, dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanatona azy, dia nakafana azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona? Ary izy namalika nanao hoe, tsy mbola nivakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Genesis toko 1:17. Ka dia nanao hoe, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Genesis toko 2:14. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Deuteronomia toko 4:1. Ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelan'i Mosesy anareo hisao-bady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany no toetran'ny lehilahy amin'ny vadiny, dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka izay teraka ionokatra ny kibon-dreniny, ary misy ionoka izay nataon'ny olona ionoka, ary misy ionoka izay manao ny tena ny ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Jesosy nametra tanana tamin'ny ankizy kely. Matio toko 8:10 andininy 17 hatramin'ny 15. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianatra ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatiny ahy, fa anotoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho nametraka ny tanany taminy izy, dia niala teo. Ny amin'ilay lehilahy mpanankarena. Matio toko 8:10 andininy 19 hatramin'ny 20. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona no tsara hataoko hahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy ireo lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajandra ianao sy ny reninao. Exodus toko 20 andininy 12 hatramin'ny 1:12. Ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Leviticus toko 8:10 andininy 12. Hoy ilay zatovy taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana,
amidio ny fanananao ka omeo ny malahelo dia hanana rakitra ny an-danitra ianao ary avy hanaraka. Fa noho nandre izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izao aminareo indray: ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe izay indray no azo fovonjena. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fiaviana no ambaranay, ny fonahiniana faditianay, andrinany aina panavotra mahery vadinao miantsoe avy tombo. Amen.